mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almiraba tsika ravaka manala tratra ity sabotsy fa 5 volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky ny apokalipsy toko fa 1 apokalipsy toko fa 1 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, vahombana tahaka ny ampakarina efa miaingiona amin'ny vatany. Ary narehy feo mahery avy tao amin'ny seza fiandrianana manao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia ao amin'ny olona, ary izy hitoetra ao aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ao Andriamaniny. Ary hofaniny ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: sorato fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ray masino manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ry havana, matetitety ihany no efa niverina tao anatin'ny mofinaina ity apokalipsy toko fa 1 ity, na tao anatin'ny perikiopa koa aza, momba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Manan-danja manokana ho an'ny fiangonana protestanta maneran-tany ity andininy izay manao hoe: indro havaoziko ny zavatra rehetra, apokalipsy toko fa 1 fa manan-danja manokana koa izy ho an'ny FJKM, satria io ny teny faneva ny synôda lehibe voalohany, io ny teny nanorenana mihitsy aza ny FJKM tamin'ny taona 1970. Nalaina avy tamin'ny Fionabe tany Uppsala tamin'ny taona 1970, 1970 sy 1970. Ity indro havaoziko ny zavatra rehetra dia niainana tao anatin'ny FJKM, foninatsangana ny fiangonana, araka vazantsika teo, fiangonana teraky ny firaisana dia ny FJKM zany, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ity andiny ity dia miresaka amintsika momba ny hoe Jerosalema vaovao. Jerosalema vaovao, inona moa no manamarika an'ilay hoe Jerosalema vaovao? Inona no manamarika, inona no mampiavaka, inona no toetra mampiavaka ny hoe asa fanavao zany tompo? Rehefa manavao ny tompo, rehefa miditra antsehatra ny tompo, miditra trehitra ny fanahy masin'Andriamanitra ka manavao, inona ny zavatra mitranga? Miavao manahoana? Inona no anamarina koa ny asa fanavao zany tompo? Raha ohatra ka manao tompo-maso kely sika ny fantsipavahana, satria volana oktobra moa sika, dia tsy mora ry havana ny hoe ny lalana ny diavy ny fantsipavahana. Tsy mora ny hoe ny fiverenany soratra masina, fiverenan'ny fiangonana tao amin'ny soratra masina. Lafo vidy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny lanja ny teny hoe sola scriptura, ny hoe aleo hiverenana ny hiverenana iaina ny fiangonana ny soratra masina, aoka ny fiangonana iaina amin'ny soratra masina. Lafo vidy zany, marina fa eo ny hoe fiainana ny fahasoavana, fiainana ny finoana, fa izany rehetra any dia niorina eo ambonin'ny fampianarana soratra masina. Tsy tokony adonoana dia tsy hoe Martin Luther akory ny voalohany voy ny sola scriptura. Tsy voalohany, sy tamin'ny andro ny Martin Luther rery akory zany. Nisy ireo mpieloha lalana lavitra talohan'ny Martin Luther ny voy ny sola scriptura. Fa Andriamanitra moa manana ny fotoanany. Ary hoy tsika manao hoe na ny Martin Luther zany ke tsy nieritreritra mihitsy ny fanonjany ny sola scriptura, satria tsy nieritreritra izy ho lasa lavitra ny sola scriptura, fa
nanome taizy fampieritrretana ny mpianatra fotsiny azy izy nanaitra ny mpianatra izy nanaitra ny avaram-pianarana izy kanjo moa lasa nanana akony tamin'ny manerana izao tontolo zao lay taizy 5 zay nanaira ny fieritreretan'ny olombelona na indrindra moa zany ny fiangonana sy ny avaram-pianarana hotsika hoe sarobidy io teny hoe sola scriptura io satria namerina ny fiangonana eritreritra ny antom-pisiny namerina ny fiangonana eritreritra ny dika ny antsoina hoe fiangonana namerina ny fiangonana eritreritra koa ny hoe inona ny zavatra miandry azy inona no antom-pisiny sy ny sisa sy ny sisa raha ohatra ka mijery ny zavatra nitranga to ambonin'ny tanytsika tam'izany hoe akony sola scriptura akony hoe ndo hiverina amy soratra masintsika de miteraka fahafatesan'olona maro ange ny ataotsika hoe ny voavita ny fanavaozany marina fa fiangonana nresahatsika saingy niteraka ady be nge ny adiny katolika sy ny protestanta tamin'ny fotoanandro tany Allemagne amy taona 420 ka hatramin'ny taona 420 Allemagne moa nantsotsika azy am'zao fa tam'izany tsy mbola hoe Allemagne mbola atao hoe Saint Empire Romain Germanique ny fiantsoana azy dia tany Allemagne tam'tany 420 tany ady be nge nataotsika hoe adiny tantsaha tam'izany fotoana zany guerre des paysans tao koa ny ady tany Smalkalde ny taona 435 taonjato fenina ambin'ny folo roa taona io ady io ny ady tany colonne 320 ka hatramin'ny 420 telo taona io ady io tsy tany Allemagne ihany tany Angleterre nisy ny révolte du livre de la prière commune zay io ndray dia ny katolika ndray no vonony ny protestanta tamin'ny fotona Andranarivony révolte des comtes tamin'ny taona 420 tany Angleterre io be de be tany Irlande tany Suisse tany Pays-Bas nisy olana foana nisy ady foana ny guerre des 30 ans nandritra ny telopolo taona tany Allemagne moa de nisy fotoana hatramin'ny hoe 30 isanjato ny Allemand nge azo lazaina hoe nitondra ny vokatry ny ady nisy maty mosary sy ny tahaka zany aty amy taonjato fa 70 ary io anton'io ange io ady io zany io ady vokatry ny ataotsika hoe ny olona teo amin'ny protestante io zany sy ny katolika no nahatonga ny olona rehefa avy eo aty amy taonjato 70 ny eritreritra manao hoe tohatra ny lasa fanatikynareo jereny ry Voltaire sy ny namany io ny teny manao hoe tsy tanareo hoe lasa tsy ilaina ny fivavahana miteraka ady miteraka korontana sy ny sisa rehetra vokatry io ady ny ainana anjato taonany 100 taona mahery ny fanolanana tany Eropa momba ny katolika sy ny protestanta ny olona anatiny tao zany ka nahatonga ny olona hotsika teo hoe niataka tamin'ny fivavahana mihitsy nisy olona nanararoatra ny tena marina ny hoe tsy tanareo hoe fanatika ny fivavahana tsy ilaina ny fivavahana ny raison ny tokony ho izy zany hoe ny fieritreretana tsy adevitra lalina am'izay tsika fa teteny manao hoe rehefa nytenitsika hoe fanitsym-pivavahana de zao mafy be ny sandany zany lafo vidy ny sandany zany ary le fanitsym-pivavahana dia lafo vidy tamy lafiny hoe nahasaro-piary ny olona mihitsy ny fahefany ny soratra masina satria mantsy rehefa sendra miaino mialatsiny tsy hoe mitsara akory izika menakavy rehefa sendra miaino reny karazana toriteny parika etsero manerana ny gazety eraky ny takisana tambajotra de ndraindray tsapanao tonona ho protestante izy reny fa ndraindray tsapanao tsy mifanaraka amy soratra masina tsapanao ho lasa tsy miaina lay sola scriptura ary dia mampieritreritra ny hoe lafo vidy ange teo amy tantaran'ny fiangonana ny hoe aloha hiverenana ny soratra masina ihany
tsy ny fombafomban'olombelona, tsy ny filozofian'olombelona, tsy ny fahendren'olombelona, tsy ny fahaiza mitenin'olombelona, tsy ny fahaiza mandahateny, tsy zany akory ny zava-dehibe fa ny fahefan'ny soratra masina, ny soratra masina irery ihany, io ny voalohany. Tsy ny lalàna, tsy ny fitsipika, tsy ny rafitra, zany rehetrany de nidiva ny protestant tamin'ny fotoanandro ka nahatonga azy ireo namony ainy, anapitrisana ny olona tahaka zany. Niady mafiny hoe aleo reny soratra masina no iainana ao anatin'ny fiangonana, aoka ny soratra masina no fototra iorenan'ny finoana. Anjato taona no sika toa nenana an'izany fa ohatrany to somary hitatsika ho lasa misy zavatra hafanay amboniny sola scriptura protestanta ankehitriny, totra ny lasa miverina tsikelikely any amina na tsy miverina amin'ny fomba bavahana ary de to ialana tsikelikely zany. Miresaka izany tsika satria volana oktobra fotoanan'ny réforme, atsiarovana ny réforme, ary dia mitaonantsika atsiaro indray ity apokalipsy ity ny hoe momba ny fanavaozan'Andriamanitra. Inona moa no manamarika rehefa Andriamanitra manavaotsika, tahaka ny tamin'ny taonjato faha 20, tahaka ny tamin'ireo taonjato talohany zany, ary am'izay mbola ore inona ny manamarika ny fanavaozana. Dia hoy ny filazan'ny apokalipsy azy manao hoe indro mahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Inona diketreto ranomasina tsy misy intsony? Tsy misy ihany ny fanavaozan'Andriamanitra rehefa miditra tsehatra Andriamanitra de zao ny fanavaozan'Andriamanitra, dia rehefa miditra tsehatra Andriamanitra ka mitondra fanavaozana de zao ny fanavaozan'Andriamanitra dia mitondra aina vaovao, mitondra aina vaovao, mitondra miala lay zavatra tsy mety, miala lay korontana ary manome endrika vaovao. Endrika vaovao zay mampisy fahatony-tsaina, endrika vaovao zay mampisy fiedanam-po, ary rehefa miditra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra manavao atsika de mahatonga atsika manana fiedanam-po, mahatonga atsika manana fifaliana, mahatonga atsika manana fahatrokiana ny amin'ny fahatsarany ho avy. Ny fanavaozana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de zay mitondra atsika ho amin'ny fiainana feno fifaliana. Ary misy manao hoe indro ny tanàna masina Jerosalema vao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra vao omana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatany. Ny fanavaozana dia fanatsarana no heviny. Jerosalema vaovao tsara, lasa lay taloha. Tsy fanavaozana ny fanavaozana raha ohatra ka miaratsy lay zavatra, miaratsy ny endriny, miaratsy ny fisehoany, miaratsy ny votoatiny, tsy fanavaozana zany. Fa ny fanavaozana de zao tahaka ny Jerosalema vaovao miaingo fatratra. Ny fanavaozana de zao mahafanavaozana azy de zao zavatra vaovao, zavatra mitondra fiainana, zavatra nefa mitondra mahafinaritra, manitona, mahataona, maharesy lahatra. Zay ny zavatra mahazava vaovao azy. Tsy zava-baovao izy raha ohatra ka zavatra mamerina ny teo aloha ihany, na zavatra ratsy mandratra sy ny tahaka zany. Ary dia mitoy ihany tsika am'lay izy manao hoe nare feo mahery avy tany an-danitra, manao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy. Ny hoe fanavaozana de zao fampahatsehivan'Andriamanitra indray mazava vaovao eo de zao fampahatsehivan'Andriamanitra fa eo afovoan'ny olona. Raha mitentsika hoe réforme na fanitsinana, fanamboarana zavatra vaovao, zavatra mahafinaritra hotsika teo, mahasarika, mandresy lahatra, zavatra zay mitondra aina, zavatra mampisy fiadanana, fa izao eo afovoany zany Andriamanitra. Ny fiavaozana na ny fanavaozana na ny fanitsinana ny fiangonana de zao tsy maintsy eo afovoany zany Andriamanitra. Rehefa tsy eo Andriamanitra de zao tsy misy zava-baovao. Fa eo Andriamanitra, zay mahatonga ny apokalipsy ny teny manao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra eo amin'ny olo ary izy toetra ao aminy. Misy zava-baovao rehefa eo Andriamanitra, ary ny zava-baovao entin'Andriamanitra zao zavatra tsara, zavatra mampisy fifaliana. De mitoy ihany ny tantara, hoy izy amin'ny 9:efatra manao hoe ary ovafany ny ranomasy rehetra latsaka ovafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo.
na fitarainana. Ny fanavozana na ny fanotsiana izay hoentin'Andriamanitra na ny asan'Andriamanitra dia zao mitondra fifaliana izy teo fa manaisotra ny ranomaso, manaisotra ny tebiteby, manaisotra ny fahoritsaina ao anatin'ny olona. Ravako hoy ny Zoatra Masina eto, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ny fanavaozana dia voalohany indrindra mampangetahiza antsika. Voizin'ny olona foana ny hoe tonga ny fanavaozana amin'ny lafiny ara-politika, za hitondra zava-baovao, amin'ny lafiny fanabeazana, zao hitondra zava-baovao. Fa izao ny fanavaozana dia fotoanan'Andriamanitra reny ihany. Fotoanan'Andriamanitra ny fanavaozana na ny fanotsinana, fanamboarana na ny fiainan'ny tsirairay io, na ny fiainan'ny fikambanana io na mety ho fiainam-piangonana koa zao, tena fotoanan'Andriamanitra zany. Fotoanan'Andriamanitra. Andriamanitra no mamaritra an'izany fotoana zany. Ary faharoa dia zao asan'Andriamanitra zany. Andriamanitra zany mamaritra an'ilay fotoana ary Andriamanitra manao zany. Hitantsika ny fiovam-pony Saoly ho lasa Paoly, ny mialan'Andriamanitra, ny taoman'Andriamanitra ny Abrahama hoe miala amin'ny taninao dia ataoko firenena lehibe ianao. Andriamanitra ny manindry an'io fotoana io, tsy teren'ny olombelona io, fa asan'Andriamanitra madiodio. Asan'Andriamanitra izay manokana ary amin'ny fotoanan'Andriamanitra irery ihany. Fa inona zany no andrasana amintsika? Dia tsy hanao ninona ve zany tsika? Ny ataontsika dia zao mivavaka sy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra, manaiky ho fiasan'Andriamanitra, ary dia manaiky ho fiasan'ny fanavaozan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Raha afaka ity Apokalipsy toko 1:20 ara dia mitaonantsika atsiaro fa ao amin'Andriamanitra misy ny fiainam-baovao. Fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainam-baovao. Faranar'ny herinandro. Ny faran'ny herinandro dia tao amin'ny perikopany mofinaintsika atsiaro hoe ao amin'Andriamanitra misy ny fanavaozana. Samy te hanana fiainana vaovao ny olona maro hoe hiala amin'ny fahantrana, hiala amin'ny tebiteby, hiala amin'ny zava-manahirana, hiala amin'ny aretina, te hiaina zavatra vaovao. Hiala amin'izany hoe ranomaso zany, hiala amin'izany hoe sentro zany, hiala amin'izany hoe fahoriana zany, hiala amin'izany hoe fahafatesana zany mihitsy ary. Dia izao ao amin'i Jesoa ihany misy an'izany. Ny fiainana miaraka amin'i Jesoa, ny fiainana miavao isan'andro Martin Luther. Ny fiainana miaraka amin'i Jesoa, ny fiainana miavao isan'andro, havaozana isan'andro satria mibebaka isan'andro. Tsy zavatra lavitra be zany ilay fanavaozana, ilay fanotsinana, fa zavatra ataontsika isan'andro. Zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Araka ny tenin'ny Jeremia mpaminany hoe vaovao isan'andro ny famindrampon'Andriamanitra. Noho izany dia ny ataontsika dia izao miankina amin'Andriamanitra, mahatoky, manaiky ho fiasana ary miorina mivavaka, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tompony amin'ny hafanany fona ravako malala mba ho fiasan'ny fanotsiana ianao, ho fiasan'ny fanavaozan'Andriamanitra ianao, ary manomboka eo aminao zany amin'izao herinandro faran'izao, manomboka eo aminao zany fanavaozany tompo zany. Hoy ny tompo hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Milaza fanantenana zany, milaza fahatokiana zany, milaza antsika hibanjina ny ho avy, tsy ho variana ao anatin'ny zavatsarotra, tsy mieritreritra hoe variana, mieritreritra hoe zahay mifiainako tsy manana ninina tsony ravany mahay zaho aho, fa anana fibanjinana no avy ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Manana ny fahatokiana fa Andriamanitra manavao. Hivavaka sika tompo am'soranao zay fa averinao amin'ny soratra masina, averinao amin'ny fahasoavana, averinao amin'ny finoana, ary ataonao mahatsiaro fa asanao Andriamanitra sy fotoananao Andriamanitra ny fanavaozana, ny fanotsiana, ny fanamboarana ny fiainanay ny andavanandronay. Tompo am'sotranao zahay fa ny fanahinao masina ny manavao anay isan'andro, ny fanahinao masina ny mitahiry anay amin'ny fanavaozanao. Dia misaotra tompony amin'ny herinandro ny faranay ity, izay hanomezanao toky anay fa havozonao ny fiainanay isan'andro. Very zay tompo lalavitra anao. Koa dia tehirizo manjaka atao ponay ianao, diovy ny fonay ary aminao fo zahay.
aoka ny fanahinao masina iasa mahery ety anatinay atsiarovanay fa voavela heriko izahay ary Andriamanitra mitoetra eo afovoanay mandrakariva ianao. Sotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay sahady eo am-pilataranao zahay mamakivaky ny herinandro vaovao rahampitso. Jereo ny tokantrano tsirairay manaraka izao mofinainy izao Jesosy havaosy. Fafahon-dranomasy latsaka raha misy mandalo fizahn-toetra, atanjaony ho alika malemy raha misy mandalo olana, hoe fahazavan-tsaina ho an'izay rehetra mitady vahaolana. Dia mitoera amin'ny tsirairay avy ianao tompo ary anjako amin'ny tsirairay avy ny fiadananao Jesosy. Amen.